Raly miaraba anao ny tokantrano manaraka ny météo-tsika nisy ny orana avamaraina tamin'ny faritry ny avoatany ny ilany atsimo atsinana ny nosy sy ny tapany avaratra andrefana ny tanjaky ny fisian'ilay JTI tena ny zone de convergence intertropicale no tena mahatonga an'izay ary atao anatin'ny fahavaratra tanterakatsika mbola mitoetrany zany izay zavatra izay. Raha ny maripana antsika ihany koa dia tsy dia mbola tafiakatra ambony ny maripana ho an'ny avoatany sy ny tapany avaratra andrefanosy ary koa ny ilany atsimo atsinana iny atao anatin'ny 3 andro ho avy saika mbola eo amin'ny 4 degré celsius eo hitantsika amin'ny atsifiriny rehefa avy eo no tena mombamomba izay. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapisy kosa dia misy hatrany ny tandrikondrahona vao maraina ho an'ny morontsiraka Sofia sy ny faritry Boeny torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Analanjofo sy ny faritra Atsinanana mety mahazo tandrikondrahona ihany koa vao maraina ny morontsiraka ny faritra atsimo andrefana mandraondraona ny andro mety araina tandrikondrahona ihany zay indraindray ho an'ny avoatany sy ny atotanin'ny faritry Sofia ary koa ny faritry Diana. Ny ambiny moa zany mandraona mitsitokotoko raha ny pisitolakandro dia ny faritra rehetra manerana ny nosy dia saika ahitana orana tandrikondrahona mety araikotroka avokoa ankoatrany any amin'ny morontsiraky ny faritry Sava sy ny faritry Diana ary koa ny morontsiraky ny faritry Melaky, Androya ary Anosy. Raha ny maripana voavinavina dia eo amin'ny 4 degré celsius eo ny ambony indrindra ho an'ny faritra Vakinankaratra, 5 Analamanga ary miakatra 7 an'ny faritra Matsiatra ambony. Ny morontsiraka Atsinanana dia manodidina ny 7 an'ny morontsiraka atsimo atsinanana ary mahatratra any amin'ny 4 kosa zay any amin'ny tendrony avaratra ny nosy. Ny ilany andrefana indray dia eo amin'ny 2 degré celsius eo ny ilany andrefana sy ny atsimo andrefana fa any amin'ny tapany avaratra andrefana no misy mahatratra any amin'ny 4 degré celsius. Ny andro ny alatsinainy mitohy hatrany ny orana amin'ny ankapobeny fa mbola maina kosa ny andro ny morontsiraky ny faritry Menabe sy ny morontsiraky ny faritry Sava, Analanjorofo, ny faritra Andro ihany koa dia mbola maina amin'ny ankapobeny. Ny ambiny moa zany miaina tandrikondrahona raikotroka hatrany. Raha ny maripana voavinavina miakatra kely 5 degré celsius zay ho an'ny avoatany ary ny morontsiraka Atsinanana kosa indray dia eo amin'ny 3 degré celsius ny tapany avaratra ary 20 ka hatramin'ny 7 eo ny tapany atsimony nosy. Ho an'ny ilany andrefana kosa indray dia meo manodididina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra voavinavina amin'izay alatsinainy izay. Amaranantsika azy ny andron'ny talata dia somary aty amin'ny avoatany sy ny tapany avaratra no miaina rotsakorana fa ny ambiny kosa dia mandraondraona eny ny andro mety ahitana tandrikondrahona mitsitokotoko ihany ho an'ny atotanin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritry Matsiatra ambony ary koa Iorombe torak'izay ny any atsimo atsinanana. Ny morontsiraka andrefana sy atsimo andrefana ny nosy moa zany dia maina tanteraka ny andro. Raha ny maripana voavinavina dia tombanana miakatra hatrany amin'ny 20 degré ho an'ny avoatany hitany amin'ny faritry Matsiatra ambony ary miakatra 20 degré kosa ho an'ny morontsiraka atsimo atsinana ny nosy. Ho an'ny eto Madagasikara rehetra zany dia eo amin'ny 30 degré celsius eo ny maripana voavinavina ambony indrindra amin'izay andro ny talata izay hitany amin'ny faritry Boeny. Izay ny météo-tsika atao anatin'ny 3 andro raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.